Isaky ny fasiviny volana Desambra no ankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nisy ny afatra izay nalefan'ity ratsa mangaika ity ho an'ny vahoaka malagasy. Toy ny firenena maro maneran-tany dia mankalaza indray ny 9 Desambra isika, andro raisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly. 9 taona nirosoana tamin'ny ady amin'ny kolikoly isika eto Madagasikara. Hisy raha teo ny tombanezaka atao amin'ny firenentsika mikasika indrindra ny firosontsika amin'izao ady amin'ny kolikoly izao. Miandry ny vokatra zany isika ka ho hitantsika eo aiza ho aiza ny firenentsika amin'ny fahavononana iroso tanteraka amin'izany ady masina izany. Mizotra mankany amin'ny famahana krizy raha teo ny firenentsika ankehitriny amin'ny alalan'ny fifidianana izay ho filohan'ny pirenena mbola hatrehintsika. Betsaka tamin'ireo mpifaninana no nilokaloka fa iroso amin'ny ady amin'ny kolikoly. Koa faniriana mba tsy ho kobaka mbava fotsiny ireny teny ireny fa tena arahinasa tokoa ho tombotsoan'ny firenena iray manontolo fa indrindra ny isambatan'olona. Antoko ny fahombiazan'ny ady amin'ny kolikoly ny fahavononan'ny mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena rehetra. Izany no loha hevitra entintsika mankalaza ity andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ity amin'ity taona ity. Andraikitro, andraikitrao, andraikitritsika ny miady amin'ny kolikoly, ko andeha hiara-mientana hiady amin'izany fanetibe ny firenena izany. Mbola lavitra ny lalana ho diavintsika, fa mila fiombonanezaka sy fifanomezan-tanana isika. Isika rehetra mantsy no ahazo tombotsoa amin'izany ady amin'ny kolikoly izany.